Ray sy Jesosy Kristy tompontsika firaisana ao mifanahy masina tonga soa indray ianareo rehetra amin'izao sasak'aliny Noely izao Noely 2024 izay andiniantsika sy ivelomantsika ny teny izay voalahatra ao amin'ny Matthieu 1:20 sy 7:20 ny anarany dia ataonao hoe Jesosy satria izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ary koa Emmanuela izany hoe amintsika Andriamanitra. Dia ho aminareo tokoa ny ery havana Andriamanitra amin'izao sasak'aliny Noely izao izay tonga mandondona eo amin'ny varavarany foditsika ny Tompo fo madio fotsy mitana alahelo no ankalazantsika izany sasak'aliny Noely izany. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez les bienvenus dans notre Église en cette veillée de Noël où nous allons fêter la venue de Dieu parmi nous en Jésus-Christ. Selon le texte de Matthieu 1, 21, 23, tu l'appelleras Jésus, celui qui sauvera son peuple de ses péchés, et tu l'appelleras aussi Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec vous. Puisque Dieu est avec nous, nous allons ensemble, d'un même cœur, lire le psaume 134, versets 1 à 3. Yaratika mamaki ni salamu efatram telpulu amzatu. Zatu telpulu efatrambi. Tumpo mandrapahoviana ny mbola anadinonao ihany. Mandrapahoviana ny mbola anafenanao ny tavanao amiko. Mandrapahoviana ny mbola isaintsainako ato anatiko sy alelovako isan'andro. Mandrapahoviana ny mbola isandratany fahavaloko amboniko. Jereo aho ka valio ry Tompo Andriamanitra. Ampahazavao ny masoko, fandrao reniko ny toromasim-pahafatesanao. Fandrao ny fahavaloko ilaza amiko hoe naharesy azy aho. Fandrao hifaly ny rafiko raha mangozozo aho. Fa raha izao kosa dia ny famindraponao ny itokiko. Iravoravo amin'ny famonjenao ny foko. Hira ho amin'ny Tompo aho satria manisy soa izy. Amen. Valo amin'ny 10.
sais pas si on était là lors du premier Noël, le moment où Jésus est venu, et comment les anges ou les mages, les bergers ont chanté. Comment ils nous voient maintenant chanter, je ne sais pas, mais j'aimerais bien qu'on répète ce chant. Et vous, ici, vous chantez de tout cœur. C'est comme si Jésus-Christ est vraiment venu là, maintenant, quoi. Et pareil, dans ces rangées-là, cette rangée-là, là, comme si on voit, qu'on vit vraiment qu'il est là, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il est ailleurs. Peut-être, j'espère me tromper. Bon, allez-y, 58. À vous. Alléluia, Massina, Tugani, Panafuta, Ivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindro, misaotra anao tokoa izay satria mbola nekenao, afaka anandrapeo miaraka amin'ireo anjely, tsy mbe alinalina, miaraka amin'ireo magy izay nonay fefany aminao, miaraka amin'ireo serafima sy kerobima, ireo olona maro rehetra navotanao mba hankalaza izao vanim-potoana izao, fa tonga tetỳ amin'izao tontolo izao ianao hamonjy anay, hanafaka ny fatotra rehetra, ninona endrika izany fatotra izany, enona dia ny fahafatesana azy. Afaka ny tahotra hoe ny hera-taonay, fiadanana nomenao, fiadanana izay tsy azon'izao tontolo izao omena satria tsy hitany na fantany. Ataonay ahoana ny tsy hika fiderana manoloana n'izany famonjena tsy hita pesipesenina izany ny alebiazana. Misaotra satria na dia tsy mendrika ary izay, dia tsy nanakana anao, tsy ho tonga teo amin'ny fiainana izany indrindra aza no nahatongavanao, izany tsy famendrehana izany. Ka ankehitriny izay, dia tendray hankalaza izao Noely izao, tsy toy ny fankalazana zavatra efa lasa, fa hankalazainay amin'izao vanim-potoana ankehitriny izao, tonga eo amin'ny fiainanay koa ianao, tonga nome fiadanana.
amin'izao tontolo anjakan'ny ady, fankahalana, fifandroitana, dia mbola manana teny hoentina aminay ianao, ka ataovy toy ireo mpiandriondry sy ireo magy ny fifalianay, satria tonga eo amin'ny fiainanay ianao. Dieu notre Père, en ce jour où tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils unique, pour qu'il partage en toutes choses notre existence. Oui, Seigneur, donne-nous l'empressement des bergers de Bethléem, la foi ardente des bergers, des mages, et le zèle joyeux des anges, les chérubins, afin que devant la crèche où repose le salut du monde entier, le monde dans lequel nous vivons, qui traverse des crises sans précédent, nous te rendions hommage et action de grâce par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui veut vivre avec nous et qui règne et qui veut régner avec nous et avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Afaka mipetraka isika ary melohany ny hamakina ny soratra masina Isaia 7 andininy 10 ka hatramin'ny 14 dia hanao ny hira voalohany amin'ny 5:70 isika. Sasaki sutoko la yanduya seu de Jesu sanatena Melohan'ny vaky teny dia mbola hiaraka hivavaka isika. Raha nokatra ny baibolinay izay tompo dia mangataka ny fitarian'ny fanahinao masina mba ny teny izay ho vakianay dia ho tena ho tsapanay tokoa fa teny avy aminao, teny ilay naharianao izao rehetra izao avy amin'ny tsy misy, ilay teny namonjenao azy, ilay teny tonga olombelona, ilay teny famelombelomana ny nofinay rehetra, ilay teny izay mbola ho avy koa andray anay rehefa miala ety amin'ity tontolo ity izahay. Mitenena aminay tompo araka ny fombanao sy araka ny fitarian'ny fanahinao masina. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana hamakina ny tenin'Andriamanitra isika ry havana. Isaia 7:10 ka hatramin'ny 14. Isaia 7:10 ka hatramin'ny 14. Rehefa hita dia ho vakiantsika amin'ny anaran'i Jesosy.
Ary Jehova mbola niteny tamin'ny Ahaza ihany ka nanao hoe mangatà famantarana amin'ny Jehova Andriamanitra ao, eny mangatà na ho avy amin'ny lalina ambany na ho avy amin'ny avo ambony. Fa hoy Ahaza, tsy hangataka aho fa tsy hakafanahan'i Jehova. Dia hoy Isaia, miaino ary ry taranaka Davida, ataonareo ho zavatra kely foana moa ny hanasatra ny olona no dia hanasatra an'Andriamanitra koa ianareo. Ary noho izany dia ny tompo no hanome famantarana ao anareo. Indro hanananaka ny Virjina ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany ataony hoe Immanuel. Amen. Dia mbola iray vavaka sika tompoko. Dia resy mankalaza ary manome voninahitra ny anaranao zahay ry Andriamanitra tompo tianay, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Saotra ny nohony amin'ity andro manokana izay mbola nangonanao anay eto amin'ity toeranao masina ity. Mbola afaka mankalaza zahay tompo ny fahatongavanao tetỳ an-tany hamonjy anay. Aoka tompo izao fotoana izao mba tsy handalo fotsiny aminay fa tena handraisanay fanavaozam-po, handraisanay ny famelan-keloka indrindra, handraisanay ny fiadanana avy aminao. Ary atreho feno izao fotoana izao mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany ary ankehitriny. Raha handinika ny teninao zahay, dia ny fanahinao masina no efa hiasa ao anatin'ny fonay tsirairay avy. Hanomana izany ary mba ho teny fiainana ho anay tsirairay avy Jesosy ny teny izay horenesinay. Koa mitenena ianao tompo fa mihaino anao zahay, ary ny tabataba ny fonay, ny feo rehetra izay tsy avy aminao tompo dia hampangino avokoa izany. Dia ny famiraparatany voninahitrao no ataonao manjaka amin'ny fiainanay sanandro sanandro. Ny anaranao Jesosy no nanaovana izany vavaka izany. Amen. Ny teny izay voalahatra hotoriana amintsika ry havana amin'ity anio ity, amin'izao sasakalina izao dia iarahantsika mahita izany ary iarahantsika mamaky eo amin'ny filazantsara araka ny Matio. Filazantsara araka ny Matio, toko voalohany, vakintsika manomboka amin'ny andininy 7 ary mifarana amin'ny andininy 15. Matio 1, 18 à 25. Rehefa hitantsika izany dia iarahantsika mamaky amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny nahaterahan'i Jesosy Kristy dia toy izao. Rehefa nanaiky Maria, renin'i Jesosy, ho fofombadin'i Josefa, raha tsy mbola nivady izy, dia hita fa nitoejaza avy amin'ny fanahy masina izy. Ary Josefa vadiny, izay lehilahy marina sady tsy tahanala baraka azy, dia nikasa hametraka azy mangingina. Fa raha mbola nisaina izany izy, indro nisy anjelin'ny tompo niseho tamin'ny nofo ka nanao hoe, ry Josefa zanak' Davida, aza matahotra hampakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny fanahy masina. Ka hiteraka zazalahy izy ary ny anarany hataonao hoe Jesosy, fa izy no hamonjy ny olony ho afaka amin'ny fahotany. Ary izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay nampilazain'ny tompony mpaminany hoe, indro ny Virjina hitoejaza ka hiteraka zazalahy, ary ny anarany hataony olona hoe Immanuela, izany hoe raha dika amintsika Andriamanitra. Ary Josefa rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasony dia nanao araka izay nandidiany anjelin'ny tompo azy ka nampakatra ny vadiny. Ary tsy nahalala azy izy mandrapitera ny zazalahy, ary ny anarany dia nataony hoe Jesosy. Amen. Faly miarahabantsika tsirairay avy ry havana, trahatra n'izao
alina masina izao izay iarahantsika mankalaza ary iarahantsika miambina izany fahatongavan'i Jesosy izany. Tsy ilaza hoe fahaterahan'i Jesosy satria Jesosy dia efa teraka tao an-tranon'omby ary efa vita izany fahaterahan'i Jesosy izany. Fa ny zavatra iarahantsika mankalaza eto izany dia izany fahatongavan'ny Tompo Andriamanitra tonga amintsika, ilay teny tonga nofo ho famonjena antsika tsirairay izany. Jesosy araka ny voalaza ato amin'ity texte ity dia midika Jehova no mpamonjy, ary izany indrindra no iorenany izao toriteny izao, iorenany izao teny andraisantsika hafatra hanavaozantsika indray ny foamam-panahitsika miatrika izany Noely izany. Engany mba tsy ho Noely mandalo fotsiny ihany, fa tena handraisantsika ilay Kristy Tompo izay mitady fanjakana ao anatinao, ao anatiko, ao anatintsika tsirairay avy. Te ho mpanjaka amin'ny foko izy, te ho mpanjaka amin'ny fonao, te ho mpanjaka amin'ny fiainantsika tsirairay. Zany Jesosy izay toriana sy ambara eto izany. Ary anisan'ny zavatra mahagaga sy mahavariana ny fomba nahatongavan'ity Jesosy ity teto amin'ity izao tontolo izao ity, satria amin'ny mahampanjaka azy dia tsy mba tonga tahaka ny misy protocole, tsy tahaka ny fitsenanan'ny président de la République izay manan-kaja any amin'ny trano fandraisam-bahiny farany izay mamiratra. Tsy zany no fomba nahatongavan'ity Jesosy mpamonjy ity, fa tao anatin'ny fomba tena feno fanetretena izay maneho izany toe-pon'Andriamanitra mangoraka antsika mpanota izany. Nahoana moa no mangoraka antsika ity Andriamanitra ity? Satria zanany isika, satria ary izy no nanao antsika, ary tsy misy foy ny overy isika na dia iray azy. Amin'ny fo mangoraka zany no toe-po hijeren'Andriamanitra ahy sy anao amin'izao ora sy fotoana izao. Mahatalanjona hoy aho teo ny fomba nahatongavan'ity Jesosy ity, satria ao anivona ataontsika hoe famille d'accueil anankiray izay azontsika lazaina fa un peu particulier, satria Marie sy Joseph eto dia ambaran'ny texte fa vao avy Maria zany mbola fofombadin'i Joseph izy. Fofombadin'i Joseph Maria, mbola tsy nivady akory izy, nefa efa hita fa nitoejaza sahady Maria. Zany hoe misy anisan'ny azontsika lazaina misy olana zany ty situation izay ambara eto ity. Inona nefa ny zavatra azon'i Joseph atao? Manana safidy izy, na hapakabady an'i Maria, na hisaobady an'ity Maria ity. Zany ny zavatra nandalo tao anatin'ny sain'i Joseph, izay voambara eto amin'ny 5:10, manao hoe ary Joseph vadiny izay lehilahy marina sady tsy tahanala baraka azy dia nikasa hametraka azy mangingina. Raha jerentsika amin'ny fomba sy amin'ny fisainantsika maha-olombelona zany fiavana, dia arak'ilay asana fantatsika ilay fomba fitenitsika malagasy hoe aza mba zefa ihany, hoe koa raha tsy zefa ohatran'izay ilay izy. Inona no tiana ambara amin'izany? Zany hoe i Joseph zany eto dia naka risika izy, satria rehefa nivanginy anjely ity Joseph ity
dia inona ny décision raisiny nakavady any Maria izy ary nekeny izany sitrapon'Andriamanitra izany. Riska goavana zany alain'i Josefa zany eto ataontsika raha amin'ny fiainantsika andavanandro angamba zany mety ao anatin'ny zato mety raha misy ray andray an'izany décision zany ataontsika hoe tena efa courageux zany olona zany. Eto anefa Josefa dia tsy mba ny maha olombelona azy no tanteraka eto, tsy ny maha olombelona azy no ny bahantoerana, satria ny sitrapon'Andriamanitra no tanteraka eto. Zany ny fomba nahatongavan'ity Jesosy ity tetỳ an-tany. Nefa ao anatin'izany ihany koa dia jereo Andriamanitra mihitsy ilay teny tonga nofo. Andriamanitra mihitsy no mandray risika faran'izay goavana eto ry havana isika mpanota. Tonga nefa Andriamanitra manolotra n'izany zanany tokana izany ho famonjena izao tontolo izao. Zany no zava-misy arak'izao texte izao voambara ato anatin'izao texte izao koa ny hoe ny teny izay nampitondrana ny mpaminany Isaia, indro hanananaka ny Virjiny zany dia efa hitantsika any amin'ny vakiana tamin'ny boky ny mpaminany Isaia teo, hanananaka ny Virjiny, hitoejaza ka hiteraka zazalahy ny anarany ataony olona hoe Immanuela, zany hoe raha dika amintsika Andriamanitra. Zany hoe ilay toepon'Andriamanitra mangoraka, mahita atsika, mahita ny fahotantsika, te hamonjy atsika, hanafaka atsika amin'izany fahotantsika izany. Andriamanitra izy nefa dia manaiky izy mandray ny vatantsika olombelona ao anatin'ny fanetreteny zany. Hamonjy zany ilay Immanuela, ilay Jesosy Andriamanitra mamonjy, ilay Immanuela amintsika Andriamanitra dia mbola miara-monina amintsika koa io Andriamanitra io. Tsy mamela antsika amin'ny zavatra mahaory, amin'ny zavatra izay mampanahy, amin'ny zavatra izay manahirana atsika eo amin'ny fiainantsika andavanandro io. Zany mamonjy atsika izy amin'ny lafiny manontolo. Zany no asany, zany no maha-Andriamanitra azy zany. Manao ahoana ary ny fandraisantsika izany Andriamanitra izay tonga manantona atsika izany. Manantona izy noho ny fitiavana ananany, noho ny halebeny izany famindram-pony izany, ary mbola mamela heloka izy, mbola vonona izy mamela ny heloka atsika. Manao ahoana re no fandraisantsika izany Andriamanitra tonga amintsika izany, indrindra amin'ity andro anio ity Krismasy 2022. Misy mantsy ny olona miankanikany izay tamintsika tao anatin'ny vanim-potoanany Advento, raha nampibebaka ny olona tany anefitra, raha ny toriteny, nanomboka ny toriteny Jaona mpanao batisa, inona no lazainy? Mibebahy ianareo hoy izy fa efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra. Maheno an'izany ny olona, efa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, efa tamin'ny taona 2000 lasa tany zany. Mbola tsy tonga ihany, aloha mbola hanararoatra higalabona amin'ity fiainana ity, mbola hoely zany. Tsy misy mahafantatra ny fiverenan'ny Tompo. Zany no tsy maintsy hiambenantsika isanandro isanandro, zany no tsy maintsy hiorenantsika ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Ary zany no mahatonga an'ity Andriamanitra ity manantona antsika isanandro isanandro izy. Indro mandondona eo ambaravarany fonao izy, mamoha azy ve, mandray azy ve isika, mbola manaiky ve isika amin'izany fahaterahany Jesosy ao anatin'ny fotsika zany, manaiky ho berceau-an'izany Jesosy zany ve ny foko ny fonao. Araka ny lazaintsika teo dia zany asan'Andriamanitra ny famonjena. Na inona zany, mety olana izay nisy izay hitantsika eto ny kahan'i Josefa sy Maria, tanteraka ny sitrapon'Andriamanitra.
tanteraka ny teny izay nampilazana an'ireo mpaminany fahiny ny amin'ny fahatongavan'ilay Mesia. Ary ilay Mesia izay hamonjy izao tontolo izao, efa vita koa izany asa famonjena izany ry havako. Efa vita ny Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana izany, efa nitsangana amin'ny maty izy. Manao ahoana re ny fomba andraisantsika izany eo amin'ny fiainantsika, ny fomba anatanterahantsika izany eo amin'ny fiainantsika. Nambara teo hoy aho, nakarisika ity Andriamanitra ity satria isika dia olombelona mpanota, mivadibadika tsika amin'ny maha olombelona tsika. Androany eny, raha pitso tsia, mety androany ihany dia fa tsia. Izany ny toe-tsaintsika amin'ny maha olombelona tsika, izany ny toe-pontsika amin'ny maha olombelona tsika. Nefa izany indrindra no nahatongavany ity Andriamanitra ity Jesosy ity, hanala tsika amin'izany tsy fiorenam-po sy fiorenam-pinoana izany. Te hanadio antsika ao anatin'izany fahotantsika izany izy. Hitondra fiadanana fahatsiloza, izany ny teny hoentina ampitondraan'Andriamanitra an'ireo mpaminany maro. Ary amin'ity anio ity dia mbola mamerina izany teny izany amintsika izy. Hitondra ilay fiadanam-po, hitondra famonjena ao amin'ny fiainantsika. Nefa dia manentana antsika koa izao teny izao, mila maka risika koa tsika izany ao anatin'izany satria inona ilay risika raisintsika, tokony ho raisintsika inona? Mijoro vavolombelona izany Jesosy mpamonjy izany ao amin'ny fiainantsika ao aloha, miainga ao amin'ny tokantranontsika io izany, ao amin'ny fotsika ao manokana. Vavolombelona izany Jesosy mpamonjy izany ve isika? Vavolombelona izany Mesia izany ve isika? Amin'ny asa aman-draharaha ataontsika, amin'ny toerana rehetra izay hitondran'ny tompo antsika, mijoro vavolombelona izany filazantsara izany ve isika? Sa miafinafina, sa tena tsy mijoro mihitsy, sa indraindray misalasala, indraindray mafana fo. Ao anatin'izany zavatra rehetra izany, izany tsy maintsy ametrahantsika ny fiainantsika, zato isan-jato eo am-pelantanan'ity Jesosy tompo mpamonjy antsika ity. Fanontaniana apetraka amintsika an'io izany dia izao, manaiky sy mandray an'izany Jesosy tonga mpamonjy antsika izany ve izaho, ianao, isika izao? Mampandroso azy ve? Mbola eo izy, miandry izy, manantona mandrakariva izy. Mandray azy ho mpanjaka ny fotsika ve izy? Hanjaka ao amin'ny fiainantsika? Manaiky ho tarihiny amin'ny alalan'ny fanahy masina ve isika? Ary koa tena mino ve isika fa tena afaka mamonjy atsika amin'ny lafiny manontolo, na en détail, io détail kely amin'ny fiainantsika io, mamonjy ity Jesosy ity, mamonjy atsika ity Andriamanitra ity. Satria izy dia izay, Jesosy, Andriamanitra mpamonjy, Jehova mpamonjy. Koa ahafahantsika manatanteraka an'izany, manatona an'Andriamanitra izany, mametraka ny fiainantsika amin'Andriamanitra izany, dia inona no lakile, inona no zavatra tena tsy maintsy ataontsika dia miaiky isika, manaiky ary miaiky fa ity Jesosy ity dia tompo sy mpamonjy eo amin'ny fiainantsika, amin'ny zavatra rehetra izay ataontsika. Ary ity Jesosy ity no andraisantsika ilay fitahiana. Indrindra amin'izao andro krismasy izao, fitahiana ny raisintsika, tsy hoe fety fotsiny izao hoe inona ny sakafo hohanina, inona no ilainy izany amin'ny maha olombelona antsika, fa tena mandray ilay fitahiana zarain'ny tompo ve isika? Manana an'izany fiadanam-po izany ve isika?
amin'izao krismasy taona 2024 zao ry havako dia mahereza indray ary aoka hanavao ny fanoloran-tena atsika isika, hanavao izany toe-potsika izany izay tsy metimety eo amin'ny fiainantsika eo. Inona no lazainy mpaminany Isaia, amboarany lalana hoy izay mikitaontaona dia tsy maintsy ho totofana, izay mibilobiloka tsy maintsy ahitsy, satria mpanjaka no ho avy, hanjaka ao anatin'ny foko, hanjaka ao anatin'ny fonao. Izany mpanjaka izany tsy mila zavatra, tsy mifanaraka amin'ny sitrapony izany, tsy afaka miaina mitoetra ao anatin'ny fotsika izy raha mbola ny fahotantsika no mibahan-toerana. Ary izany fahotantsika izany nefa dia tadio afaka manafaka atsika amin'izany izy, mandrava sy mandrodana izay tsy namboleny ao amin'ny fiainantsika izy. Dia mitaona atsika ry havana izao teny izao mba hampandroso atsika koa lalindalina kokoa amin'izany fanarahan-dian'ny tompo izany, mba tsy hatahotra hijoro ho vavolombelona izany tompo sy mpamonjy atsika izany, ary indrindra hizara izany fiadanana izay nomeny tompo antsika izany, zaraina tsy fikirina ho ahy irery aho izany fiadanana izany. Maro ny olona izay mbola mangetaheta, mbola tsy mandray, tsy mahafantatra izany, adiditsika ny mizara izany ho an'ny hafa, mitondra izany fahazavany Jesosy izany tsika ao amin'ny manodidina atsika. Hoy ny teny hoe ao amin'ny Jaona 3:10, fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Haitsika ny toyn'izay mba hiaraka averintsika azafady tompoko. Jaona 3:10. Mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany ny havana ny tena destination finale atsika izany, izany ny but à atteindre. Tao amin'ny trano fisainana moa teo dia niresaka mihitsy i pasteur Ray Aman-dreny Mpitandrina Janot, fa ny fahotana ozy izy dia iny tahaka ny olona mandaka penalty ozy izy, mandaka baolina dia tsy tafiditra ao anatin'ilay cadre ao ilay baolina fa mivoaka aty ivelany aty. Ohatran'izay ozy izy ny zavatra hijerenany izany hoe atao ilay action nefa tsy any amin'ilay objectif atteindre izany. Dia iny raha mbola miaina sy milona ao anatin'izany fahotana izany isika dia iny tsy hahazo an'io fiainana mandrakizay io, fahafatesana mandrakizay. Izany no miandry atsika raha mbola hibilobiloka ny fiainantsika, raha mbola tsy hibanjina ny ho hazo fijalian'i Jesosy Kristy io isika. Dia voninahitra ny eo an'Andriamanitra irery ihany izay efa azy hatramin'ny taloha indrindra ka ho azy hatramin'izao ka ho mandrakizay. Amen. Milohan'ny iroson'ireo sampana izay tondratsika amin'ny antsa-panahy, sampana zava-maneno, STK, SVK, SAFIF, SLK, ary ny amafia, dia ho ataontsika ny hira raika amin'ny fitopolo ray amby, andin'ny faharoa sy fahatelo.
eo mpitsanganana no anaovantsika izany. Cantique 71. Sao dia miroso amin'ny antsapanary sika.
Dieu nous donne encore l'occasion, renouvelle encore son amour aujourd'hui. Et c'est pour ça, ce soir, nous allons interpréter 2 chants qui s'intitulent « Écoutez le chant des anges » et « Le roi est né », qui nous incitent tout simplement à faire une pause dans notre quotidien. Les paroles disent « Joignons nos louanges et levons nos voix, car un sauveur nous est donné, t'est donné ». En résumé, le message que nous avons à cœur de vous partager ce soir, c'est que on espère que ce Noël vous apporte la paix, l'espoir et à se recentrer sur l'essentiel. Nous avons une question à vous poser, à te poser ce soir. Quelle est ta réponse face à ce cadeau? Est-ce que c'est comme toutes les années, de beaux habits, se faire belle, se faire beau, manger un très bon repas ou vraiment faire un point sur ma relation avec Christ? Pour notre part, notre réponse se trouve dans Matthieu, chapitre 2, verset 2. Au nom de Jésus, il demande « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'est et nous sommes venus l'adorer. » Merci.
toujours de nous aimer, un sauveur venu du ciel pour naître dans l'état. Espoir du monde, la lumière pour toute la terre. Oh, oh. Que chacun soit dans la joie, car c'est Noël. Bienveillant sur la terre et paix divine. Oh, oh. Que chacun Dans la joie, car c'est Noël. Car c'est Noël. Ouh, donc élève ta voix. sa gloire. Réjouis-toi car le roi est né. C'est nous. Pousse un cri de joie. Que sa gloire résonne. Élevons ton nom, ton Dieu est tout puissant. Élevons ton nom tous ensemble, proclamons. Célèbre-le. Élève ta voix. Noël, Noël. Élève ta voix, célèbre-le. Et célèbre-le. Ouh, c'est Noël. Élève ta voix. Car c'est Noël. Ouh, c'est Noël. Misaotra ny sampana tanoha kristianitsika amin'izany afatra sy ira fiderana mahafinaritra izany. Izao indray tsika dia miantso ny sampana skoto. Malakilaky, vonona hatrany hatrany. Malakilaky eo.
Il fait nuit. Nuit. Il fait noir. Noir. Il faudrait une lumière. Une grande lumière. Très grande. Il faudrait un espoir. Une espérance. Très grande. Pour ne plus avoir peur. Pour avancer. Pour être joyeux d'une joie. Très grande. Dans la nuit de Bethléem, Nuit. il fait noir. Noir. Pourtant, il y a une lumière. Une petite lumière. Très petite. Il y a un espoir. Une espérance. Grande comme un enfant. Très petit. Jésus. Jésus. Dieu avec nous. Dieu. Avec nous. Avec nous dans la nuit. Nuit. Avec nous dans le noir. Une lumière. Très grande. À partir d'un enfant. Très petit. Moi, je ne veux plus avoir peur. D'une grande peur, Moi, je veux être joyeux. d'une grande joie. Moi, je veux avancer avec lui. Lui, Jésus, Jésus, Dieu avec nous. avec nous. Une flamme en moi qui chauffe mon cœur. Cette flamme en moi brûle même à l'heure. Je sens qu'elle est là, sa douce lueur. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. C'est une flamme d'amour qui s'éclaire dans la nuit. Et cette lumière d'amour vient illuminer ma vie. En attendant le matin, je vais dire à mes voisins que cette lumière enfin vient briller. Oh oh oh, oh oh, sauve mon cœur. Flamme en moi, brûle ma mère. Je sens qu'elle est là, sa douce lumière. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. J'ai son amour. Le mardi, je prends sa paix. Mercredi est un beau jour. Jeudi, je veux le chanter. Vendredi, si j'ai douté. Samedi, il vient m'aider. C'est cette blanche, c'est cette joie. Il est en oh oh oh. Oh oh oh. Oh oh oh. Brûle mes mains. Brille en moi, brille en moi, brille en moi. Moi, je suis la lumière de la paix et je me demande pourquoi je brûle. Qui encore a la paix? Regardez ces guerres partout, ces gens innocents qui meurent. Regardez les violences à l'école. Regardez les jalousies. Je suis la lumière de la paix et je ne sers à rien. Personne ne désire plus m'accueillir ou me protéger. Moi, je suis la lumière de l'amour.
Et je me demande aussi si je vais continuer à brûler. Aujourd'hui, les gens s'enferment et ne pensent qu'à eux. Leur seule lucarne, c'est l'écran de télé. Là, ils voient bien qu'il y a plein d'enfants qui n'ont pas à manger ou qui souffrent. Ils voient tout cela, mais ils restent assis dans leur fauteuil. Ils ne font rien, ils ne bougent pas leurs petits doigts. Et moi, je vis pour être donné, pour être partagé. Alors à quoi bon vivre? À quoi bon continuer à brûler? Moi, je suis la lumière de la paix, de la foi, pardon, excusez-moi. Cela fait des années que je dis, ayez confiance en Dieu, il est là avec nous, il peut nous accompagner, nous épauler, nous porter. Mais qui croit encore en ces paroles? Qui a confiance en Dieu? Qui s'appuie sur lui? Je crois que je suis moi aussi inutile. Les gens n'ont plus besoin de moi. Et toi, alors, toi aussi tu vas l'éteindre? Non, je vais continuer à briller, toujours. Je suis la lumière de l'espérance. C'est moi qui vous permet de tenir pendant les moments de tristesse, de découragement. Je suis la lumière qui jaillit dans la nuit, dans le doute, dans le froid, pour illuminer les terres humaines. Je suis le petit enfant de Bethléem qui s'aime et qui s'aime encore, et qui rallume toutes les vies éteintes. Et je serai toujours là. Merci les scouts, vous pouvez vous asseoir. Sondraitsika dia mitonga amin'ny fotoanan'ny sampana vehivavy kristianina.
anasan'ny sampana vehivavy kristianina hiakatra ary hoy ny anjely taminy asa matahotra fa indro milaza teny somafalo anareo aho dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra fampamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida de Kristy Tompo. Izany tenin'ny anjely tamin'ny mpiandronitra izany ry havana no entina SVK miarabantsika rehetra amin'izao andro takarivo izao. Mialohan'ny hanomboana dia toy izao ny programanay. Tononkalo no atao voalohany, aza matahotra ny lohateny. Manarak'izay dia ny hira Noely fiainana, ary ny faharoa amin'izao Krismasy izao dia hiara-hira ny SVK sy ny SLK Christmas 2. Asa matahotra, ry olombelona voadidiny zava-mampahory, anjakan'ny tebotebo sy tahotra ka tsy mahita tory. Misy feon'anjely miantso mafy miantefa aminao. Asa matahotra fa tena misy fifaliana ho anao. Fampamonjy ny teraka ho an'ny ety an-tany dia Jesosy Kristy ilay tsy miova fatoriana hatrany hatrany. Fantatrao va reny nandaozany ny lanitra, asa matahotra fa izy dia zanak'Andriamanitra. Riporosaina, misalasala, miantso anao ny Tompo, mba ho isan'ny olona manaiky ka tonga hitsaoka sy hanompo. Any Kristy avy indrindra ilay nomena ho antsika. Asa matahotra, izy no teny tonga nofo monina amintsika. Ry fiangonana, mbola verina aminao ny fanomesa-toky. Asa matahotra fa ny toetra takiana aminao dia ny tena mahatoky. Asa matahotra fa ny Noely dia milasa hery vaovao. Asa matahotra fa ny tompon'ny lanitra no manatona anao. Andriamanitra mahery no manaisitra ny tahotra, atolory azy ny fiainanao ka aza miaotraotra. Asa matahotra, io ny teny sarobidy ho anao, raiso ilay mpamonjy mba hanjaka feno ao am-ponao. Izao dia ny fiainana. Bitsibitsy amore ao am-po, Jesu Tompo le tsy mahafoy anao no miantso hamafiny soa, ko mitsangana erezo ny saina, torio lay fitsy, atao fotonga novonay Jesu Tomponao, ho an'ireo namanao satria
ianao tsy resiresina fa satria miay lay tompo tianao ny fijalina isedra ny sainao fa de matoky ho gaga sy talantsony zay mahitanao tsy masasa mitsy satria noeliny fiainana noeliny fiainana rehefa minao i Jesosy noeliny fiainanao noeliny fiainana rehefa seonao lay fity de mitsikanao raha misy mantso tsy masasatra mamafiniso satria noeliny fiainanao noeliny fiainana vatonga nofo i Jesosy satria noeliny fiainanao noeliny fiainanao rehefa minao i Jesosy noeliny fiainanao noeliny fiainanao rehefa seonao lay fity de mitsikanao raha misy mantso tsy masasatra mamafiniso satria noeliny fiainanao vatonga nofo i Jesosy. Christmas 2 miantso ny SLK. Panavuta izini bwatendja pia tanana kunina ita azambarana waniza manjaila Jesu fitiavana oh intawe mana kwa tena kau Bethlehem la patakana oh intawe mana kwa tena kau Bethlehem la patakana.
amonjenao zay maneho fitiavana oh Isawe manakoakoa teraka ho Betlehem ilay fanjakanay oh Isawe manakoakoa teraka ho Betlehem ilay fanjakanay Sao ndray ary dia ny sampana lehilahy kristianina miaraka amin'ny sampana vehivavy kristianina. Zaho zany dia araka ny tenen'ny filoha teo dia ny sampana vehivavy sy ny lahy kristianina no miaraka ka alohan'izany dia mizavatra ho zaraina kely amintsika ao Mateo toko fa 8:7 ka hatramin'ny fa 4 vakina aminareo aranan Jesosy. Lazaiko aminareo marina tokoa raha tsy miovy ianareo ka ho tonga tahaka ny zazakely dia tsy hiditra amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Ka nazovy no aneritena tahaka ity zazakely ity dia izy no lehibe indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra. Amen. Zao zany dia anao tsy anjery amintsika ny sampana vehivavy sy lehilahy kristianina. Ka Krismasy no nankalazaina antsika anio. Izao ny tsarovy sy mba tadidio Kristy ilay Mesia no tonga eto tany koa samia mifaly isika androany. Ravoravo ny foko no ity zazakely rehare sy fototry ny andro noely raiso tsy fanomezana maimaim-poana rano sy ainy mahantra sy nona. Io le zazalahy no menao antsika, io no Emmanuel raha toa ka adika. Reo anjery no iraka tonga ny laza, ty zazakely mpanjaka malaza. Sarotiny ery Heroda-mpanjaka satria ty Manuela no tompon-daka. Sesehena ny olona ny nankalaza sy tonga nitsoaka ny Jesosy zaza.
hoe M. Manomboka avy any Jerusalema, manerana indrindra ny Betlehem, Madagasikara, iray manontolo, mifaly mirava daholo daholo. Ankizy madinika, ray aman-dreny, afa-patorana, afa-miteny. Avy ilay terako mpanjakan'ny Jiosy, arabainy ianareo vahoaka ny nosy. Sambatra sika zay natratra izao sy mbola nandre ty vaovao sy raha teo am-po ary averimberena sao misy namana tsy maheno. Ilazao ny ao avaratra sy ny ao atsimo, hitafao ny ao andrefana fahazadino, irariana daholo io tonga hivavaka, isika rehetra tsy misy akanavaka. Nisaorantsika ny sampana vehivavy kristiana sy ny sampana lehilahy kristiana. Izao kosa tsika dia hiroso amin'ny sampana fifoazana. Fifaliana ho an'ny sampana fifoazana zany no mandray anjara iray ho fankalazana ny nahaterahan'ilay mpamonjy. Ravoravo zany fo fa teraka i Jesoa. Nahaterahan'ny mpamonjy velonaina ka mioby. Esory ny alemena fa nahazo famonjena. Koa mifoaza samia mankalaza. Ity Noely manandaza. Ary ianao ry Betlehema tany Joda. Tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrianan'ny Joda ianao tsy akory. Fa avy ao aminao ny voany izay anankiray ho mpanapaka ka izy no mpiandry ny Israely oloko. Aiza re no misy ilay tanàna soa. Aizare no misy ilay tanàna soa, vitsitrano tsy mba kely lazako, zay nahaterahany Jesosy re, ary maisy pito sasakalibe. Ao Betlehema, any Jody, any Jody, ao Emmanuela no teraka. Kitana izany no tiniana, zay nataon'izay elabe izay, ny mamantatra azy isan'alina, koa aizare Emmanuela. Ao Betlehema, any Jody, any Jody, ao Emmanuela no teraka. Iza hoe avilavitra, re ahita azy na de sasatra, ka hitsaoka azy izay any, aiza moa izy no nateraka. Ao Betlehema,
viariolona rehetra o mahitsakany ilay zazasoa efa nantenaina fony elabe mba monjy sy mpanota marobe ao Betlema nanitsodity ao Emmanuela no teraka. Hiditra amin'ny antsapanay izay noman'ny amafitsika ka andra-piandrasana ny fiomanan'izy ireo dia ampifaliana no ianotsika ny mozika izay noman'ny sampana zava-maneno.
Antsapanahy indro ankehitriny no andro fankasitrahana, indro ankehitriny no andro famonjena. Ary ianao ry Betlehema tanin'ny Joda, tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrianan'ny Jody ianao tsy akory, fa avy ao aminao ny voan'ny iray ho mpanapaka, ka izy no mpiandry ny Israely oloko. Tanàna kely iray tompo masonao no voafidinao, ilay tanàna ahatongavanao hanavotanao izao tontolo izao. Tanàna kely. Tanàna kely.
izao ny tiavan'andriamanitra izao tontolo izao omeny izany latokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay mahagaga loatra asa ho ianao ao an-tramon'ombo re izao anio izao teraka ao antsika zazakely soa mahagaga loatra.
hoy ny tompo tsy ho avy antso marinao fa ny mpanonday bebaka lehibe ianao tompo tsara sady mamela heloka amin'izay rehetra ny antso anao raha tonga teto an-tany ianao Jesosy petrano miany no ninovatananao raha tonga teto Jesús, si no van a luchar.
asandrato feonao kamarao fa zaza miteraka ho antsika zaza lahy nomena antsika ary ny anarany atao hoe mahagaga mpanolontsaina Andriamanitra mahery ray ny mandrakizay andrina ny fiadanana noely isan-taona mba miteza ianao andre ilay firanina noely fiadanana Noël,
Arony anjely taminy. Aza matahotra fa indro milaza teny somafalo anareo aho dia fifaliana lehibe ho an'ny olona rehetra. Fampamonjy miteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davida dia Kristy Tompo. Noelinaina aina vaovao ho famonjena izao tontolo izao. Noelinaina. Mioby sy mifaliry ziona zanakavavy fa indro avy honina ao fonao ho Jehova. E falifaly zao ny foko fa mandre hirahira soa, hira nanjely alikisa no remiredona tokoa. E faly zao ny foko.
fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena aza izy dia tonga malahelo ny aminareo mba hampanakarena anareo ny alahelona. Iriko ianao ry Noely amin'ity indray mandeha ity ka izao no faniriko ho Noely hafakely noho izay fahitako tety. Matoki azy mandrakarivo ianareo ry olona, loary eo anatrehany fonareo, Andriamanitra no aro antsika. Tsy Betlehema intsony no nahaterahanao ry ilay Mesia fa ato am-poko ao. Tsy tranon'omby intsony no lapanao fa ny fo sy saina fanahy sy fiainako. Ny foko koa mba tranon'omby.
isaotra ny Jehova lalandava aho ho eo ambavako mandraka-riva ny fiderana azy. Faly dia faly zao izahay ry tompo, tonga mba anaty treto ny fisaorana ianao. Faly dia faly. Voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoe ty ambonin'ny tany amin'ny olona ankasitrahany. Tambatra Noely. Yeah.
hiaraka anambara ny finoantsika isika eo am-pitsanganana nanaovana an'izany. Confession notre foi. Isika mino an'Andriamanitra iray tsy toro anolanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra nanitana ny tsy hita. Ary an' Jesosy Kristy tompo iray zanan'ilay tokan'Andriamanitra ateraky ny ray talohan'izao rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona sady ho famonjenantsika dia midina avy tany an-danitra izy ary nataony fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy nombona tamin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika tamin'ny nanapahany Ponto Pilato izy. Nijaly izy ka naleva, nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy. Miakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tanakavanany iray. Avy ihany no hivily indray amin'ny voninahitra hitsara ny velona sy ny maty ary mandrak'izay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina izay avy amin'ny ray sy ny zanaka ka hitsaoana sy ankalazainy miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavany mpaminany. Isika mino ny fiangonana iray miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika toko. Asa raha misy raharaha ho lazaina raha misy dia mbola faly miarabantsika amin'izao takarivan'ny réveillon de Noël izao. Ny fotoam-bavaka antsika rapitso dia manomboka amin'ny folora fotoan-dehibe ka manomboka zany amin'ny folora dia misy vokatra amin'izany. Dia manasa antsika koa ny fiangonana fa mirava veto hidina ao ambany hiaraka izara bûche de Noël sy chocolat chaud ary dité mafana. Des bons réveillons à tous. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Misy raky pisaorana raha tsy diso tsisy mamaly. Tsy misy. Tonga amin'ny fotoana amaranana izao alimbavaka izao ary isika araka ny voalaza teo dia miroso ao ambanitsika rehefa vita izao ho an'izay maniry izany mizara bûche de Noël araka ny voalaza teo sy miala etaeta misotro zavatra mafana. Melohan'ny amaranana ny fotoana dia anao vavaka fangatahana isika ary eo aorianan'izay dia anao ny afatra sy ny tsodrano. Mivavaka isika. Misaotra anao zay tompo no nahafahanay nankalaza anao satria izay no antom-pisinay no foronina sy ny volavolaina ary no vonjena anome voninahitra anao dia nao rery ihany. Ary ny zava-kinendrinao dia ny ahatonga anay anampiadanana
lay fiadanana avy aminao fa tsy lay fiadanana zay ampanantenay ny fiarahamonina misy anay, fiadanana mandalo, fiadanana misy takalo, fiadanana misy serana ihany. Misaotra izay satria ny ekenao afaka nampiara-peo, miara-ny vavaka, miara-nandre ilay teny fiainana, ary koa miara-ny ioby an'ilay Mesia izay tonga amonjy izao tontolo izao. Ary tsy vitany hoe amonjy izao tontolo izao ihany, fa miara-monina aminay isanandro, ary tsy misy na dia segondra akory aza ka atsapanay fa lavitra anao. Ary tsy momba anay isanandro ihany, fa mampiditra anay koa amin'ilay tontolo mandrakizay izay mena maimaipoana vokatry ny finoana n'ilay Jesosy Kristy tompo. Misaotra izay tompo noho ny amin'izany vaovao mahafaly izany, ary ny fanirianay dia tsy misy aminay reto na dia iray aza ka ho ivelany izany, satria izany ny fanirianao, izany no sitraponao, dia ny tsisy na dia iray akory aza ho very fahanana fiainana mandrakizay. Misaotra tompo noho ny amin'izany vaovao mahafaly izany. Misaotra satria anao ny zavatra rehetra, noforononao avy ao tsy misy ho tonga misy, ary tsy misy mihetsika eto amin'ity tontolo sy tany ity raha tsy ianao no manome alalana hietsehana, ary tsy misy mitoetra na inona raha tsy ianao no mampitoetra azy. Koa mampianarana ito mba hanolotra ny tenanay ho anao, omeo anay tokoa ny fomatoky ny fitantananao ny fiainanay, mba fahanay mahafoy fotoana, mahafoy vola aman-karena, mahafoy hery mba mitanjaka ho fanohanana ny asa ny fiangonana, ny asa fitoriana sy fivelomana amin'ny filazantsara. Be tokoa tompo ny vokatra fa ny mpiasa ny vitsy, ka mangataka amin'ny tompo ny vokatra izahay, mangataka aminao zahay mba anorahanao mpanompo sahaza ho an'ny fiangonana, ary efa isaoranay sahady nanomezanao anay mpanompo any pasteur Ioby izay miasa eto amin'ny fiangonanao. Mba tahio re zahay, tahio re ny ezaka ataon'ny fiangonanao mandra-piavinao amboninahitra. Oui Seigneur, à toi qu'appartient le monde et tout ce qu'il contient. Apprends-nous Seigneur à nous offrir à toi. Donne-nous un cœur confiant en ton accompagnement, en ta providence, pour pouvoir donner du temps, de l'argent, de l'énergie au service de ton évangile. Tu nous as révélé que la moisson est grande, mais peu d'ouvriers pour la rassembler. Et qu'il faut prier le Père pour qu'il envoie des serviteurs au chantier. Merci Seigneur parce que tu nous as envoyé ta servante pour annoncer ton évangile, pour paître les brebis, tes brebis. Seigneur, envoie-nous des pasteurs selon ton évangile, selon ton Église, et soutiens les efforts que chaque assemblée, que chaque paroisse fait en entendant ton retour glorieux. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus-Christ. Arfarananem levavaka nampianarinao manao hoe rainay izay any an-danitra ho amasinany ny anaranao ny tonga ny fanjakanao.
farana ny fotoana ataontsika eo mpitsanganana ny andininy voalohany amin'ny raha voalahatra 7 valo amby andininy voalohany sy faharoa ny andininy voalohany no ataontsika milohan'ny afatra sy ny tsodrano. Jésus. Moi, je vais vous dire, je vais choisir les deux. L'un n'empêche pas l'autre. Mais c'est juste une question de priorité, de discernement. Distinguer l'essentiel des accessoires. Et des fois, on se focalise sur les accessoires. Les beaux vêtements, les bons repas, ce n'est pas mauvais en soi. Mais sans l'essentiel, c'est n'importe quoi. Et le message que je vais vous lire, c'est dans Romains 8, verset 32. Dieu n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnerait-il pas tout avec son Fils? Dieu a donné le vrai cadeau. Il va s'occuper aussi des papiers cadeaux. Des fois, on se préoccupe sur des papiers cadeaux. Qui d'entre nous donnerait à un ami ou à sa famille une boîte vide, bien emballée, avec des emballages, mais à l'intérieur, il n'y a rien. Vous voulez ça? Là, il y a plein de cadeaux vides. Il n'y a rien dedans. Mais Dieu, il donne l'essentiel et il donnera aussi tout ce que nous aurons besoin dans la vie. Daza apfamadia na le izy. I Andriamanitra dia tsy niaro ny zanany tokana fa nanolotra azy hamonjy antsika ka tsy omeny miaraka amintsika maimaimpona kova ny zavatra rehetra. Qui peut le plus peut. Qui peut le plus peut le moins. Raha ny zanany malalany aza nomeny maimaimpona tsisy tamintsika reto nangataka hoe omeo anay Jesosy fa nomeny mo tsy omeny atsika miaraka maimaipona kova ny zavatra rehetra. Raha isy nitsodrano tononona amin'ny anaran'ny Tompo. Ilay Andriamanitra loharan'ny fanantenana izy anie ameny fifaliana sy fiadana tanteraka ho anareo noho ny finoanareo mba hampitomboina be dia be eo aminareo ny fanantenana, ilay jiron'ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi,
afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Amen. Mandiana mfiadanana kama npuntu. Joyeux Noël à toutes et à tous. De Amman Zantika Garaka Miala